Salama daholo tsika rehetra, resaka momba ny grafity tsika androany na misy milaza koa hoe ny or noir de Madagasikara vaovao. Raha tadidinareo dia nisy fotoana tsika niresaka momba ny lalàna eoropeanina vaovao izay mamaritra fa tsy azo atao intsony mamokatra fiara vaovao mandeha amin'ny solika any Europe manomboka amin'ny 2035 dia mihazakazaka be zany amin'izao manderan-tany ny famokarana ny voiture électrique. Dia raha manaraka vaovao tsika dia vaovao iraisam-pirenena dia misy guerre commerciale ngeza be entre ny États-Unis sy Chine amin'izao fotoana izao izay mahakasika indrindra ny resaka grafita. Io grafite io mantsy akora tena ilaina amin'ny famokarana ny batterie électrique. Dia nefa noho le guerre économique misy entre ny États-Unis sy Chine dia niteny sinoa na nisy restriction ny exportation ana grafita makany États-Unis. Dia ny firenena occidentaux rehetra koa kanefa amin'izao fotoana izao dia miankina tanteraka amin'ny sinoa amin'ny resaka filana ny grafita dia mitady alternative hafa zareo ialana amin'izay resaka dépendance zay. Dia izay no mahatafiditra amin'ny Madagasikara anatin'ilay resaka satria anisan'ny enjeu ana fifidianana misy eto Madagasikara koa izy io. Madagasikara no firenena aty Afrika manana réserve ana grafita betsaka indrindra. Dia Madagasikara koa ny firenena faefatra manerana an'izao tontolo izao manana réserve ana grafita, manana 26 millions de tonnes tsika, zany hoe 8% ny réserve mondiale. Raha apitaina amin'ny resaka pétrole dia mitovy amin'ny réserve ana pétrole aty amin'ny firenena afrikanina manontolo. Dia efa misy mitrandraka io grafita io eto Madagasikara fa tsy resaka hoe ono intsony. Orinasa multinationale maromaro no efa mitrandraka, anisan'izany ny orinasa Tirupaty izay avy any Inde mamokatra 18,000 tonnes isan-taona ao Samamy sy Vatomima, zany hoe eo amin'ny 60 km miala ny Tamatavy eo. Dia efa manana permis d'exploitation koa moa zareo amina toerana hafa. Dia misy koa ny orinasa australiana Black Earth izay mamokatra 30,000 tonnes isan-taona ao Maniry any amin'ny district Anapani any atsimo Madagasikara any izy io. Zay efa manana contrat miaraka amin'ny Mercedes sy Volkswagen any Allemagne. Dia misy orinasa koa kanadiana Next Source no anarany ao Fotadrevo ao amin'ny district Anapani izay mamokatra 30,000 tonnes par an. Dia misy orinasa ray izay hoe Base Metal ny anarany efa mamokatra amin'izao 6,000 tonnes isan-taona ao Loharano, zany hoe 10 km miala ny Toamasina. Dia manoloana an'io resaka enjeu ana grafite io dia misy afatra roa lehibe mba tiako zaraina amintsika. Voalohany aloha azo lazaina mihitsy hoe io grafite io zany ny pétrole vaovao dia mampatahotra nefany dia ireo firenena 5 manana réserve pétrole betsaka indrindra taty Afrika dia nahitana ady hatrano na guerre civile daholo, satria misy firenena manana intérêt amin'io zavatra io dia manao fananena mampiady ny olona. Misy mihitsy arany mamaty fitaovam-piadiana civile, mamaty fitaovam-piadiana na groupuscule militaire na koa terroriste mba hisiany ady hatrano amin'ireny firenena reny, satria rehefa miady ny olona amin'ireny firenena reny dia moramora amin'izareo ny manao pillage andreo arenareo. Ohatra amin'izany tao Libya manana réserve na pétrole betsaka indrindra taty Afrika, nahitana guerre civile indroa taona. Tao Algérie nahitana guerre civile nandritra ny 10 taona teo anelandelan'ny 91 sy 2002. Ao Nigeria nahitana guerre civile tena mampiroro ary hatramin'izao dia mbola misy ny resaka terrorisme ny Boko Haram foana. Ao Angola tao anatin'ny 17 taona entre ny 1975 sy 2002 dia nahitana guerre civile foana izay nahafatesana olona teo amin'ny 10 hetsy ka hatramin'ny 9 hetsy isa. Ary Soudan izay anisan'ny firenena koa manana réserve pétrole betsaka ty Afrika dia misy guerre civile foana hatramin'izao fotoana iresantsika izao. Ka dia mampitandrina malagasy tandremo le resaka fanatisme politika diso tafahoatra, aza hoentina mifony resaka politika fa misy lavaka tena ngeza be mihitsy eo alohantsika eo izay fandrika sy pozina ho an'ny malagasy. Dia mampitandrina koa ireo mpifanandrina politika rehetra, aza atao re tompoko ny miresaka sy mivoy ny resaka foko fampiadiana ara-poko, ny resaka fiaviana, ny resaka saranga amin'ny resaka politika. Dia ajanona koa le famporisiana olona fanaovana sorona olona
andeha hitariko sy hamono ny mpifanandrana politika aminy satria tena manify de manify ny fil mitazona atsika mba tsy andeha ho any amin'izany resaka guerre civile zany. De faharoa de fanontaniana mipetraka ho atsika rehetra malagasy manoloana an'ireo projet be tabe efa mandeha ireo sy ny fitrandrahana ny arenan'i Madagasikara satria tsika mantsy mitrosa be mihitsy amin'ny fanamboarana infrastructure mba hoentina mamoaka an'ireny vokatra reny ohatra amin'izany any atsimo ny RN10 ohatra de nahazo financement tsika mitrosa 400 millions de dollars tamin'ny Banque mondiale. Ny RN13 nitrosotsika 235 millions de dollars tamin'ny Banque européenne d'investissement. Ireo projet anankiroa ireo de natao indrindra mba hamoahana an'ireo vokatra ireo satria manodidina ny district Anapani no misy an'ireo réserve ngeza be ireo, misy réserve na cobalt koa de nanaovana an'ireo lalan'ireo zany de mba hamoahana an'ireo vokatra ireo makaty amin'ny port de Fort-Dauphin. Nefa an'ireo devance azotsika amin'ireny projet reny de tena mbola manify de manify satria ny lalàna taloha moa de namaritra hoe 2% fotsiny ireo devance azon'ny malagasy nisy an'ilay lalàna vaovao mamaritra hoe 5% ny redevance nefa moa mbola tsy promulgué ilay lalàna hatramin'izao. Ny firenena sasany nefany rehefa misy projet ohatran'ireny de mametraka foana hoe tsy maintsy manana action fanjakana amin'ireny projet reny mba azony dividende koa akoatran'ny redevance efa azony. De makasitraka atsika rehetra amin'ny fanarahana vidéo de mampirisika atsika mba hizara hatrany mba ho fantatry ny malagasy rehetrarehetra zao information zao satria tena zava-dehibe amin'ny fiainam-pirenena ary zava-dehibe koa amin'ny fitandrona ny firaisan-kina malagasy rehetrarehetra mba tsy andehanana any amin'ny resaka guerre civile. Don't you know, we're talking about a revolution sound.